dia andray tenin'Andriamanitra atsika araka le lazaina teo hoe ny fanjakan'Andriamanitra. Ahoana moa Jesosy rehefa nitory ny filazantsara izy, rehefa nitory izy tao amin'ny Matio, ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia hanampy anareo ny zavatra rehetra. Ny ankoatr'izay mivebafy efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Dia iny koa nambarany ny fanjakan'Andriamanitra dia rombahana. Izy zay fanjakan'Andriamanitra dia rombahana, mivebafy ny fanjakan'Andriamanitra. Ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana dia hanampy anareo ny zavatra rehetra. Zany hoe raha mitanisana zany teny rehetra zany tsika, ina lazaina amintsika zany hoe mbola mitoy zany tsika amin'izay fiampizarana izay hoe mba teneno hoe izay rehetrarehetra fantatrao momba ny misy hoe fanjakan'Andriamanitra anatin'ny Baiboly. Alefa afaka miteny daholo. Ato ny fanjakan'Andriamanitra dia avy any ambony. Ny fanjakan'Andriamanitra dia ao anatinareo. Anontony zaza ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fanjakan'Andriamanitra tsy amin'ny teny fa amin'ny hery. Ny fanjakan'Andriamanitra dia arenana fenina. Sambatra ny mahalelo am-panahy aza ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy amin'ny finanana, tsy amin'ny fisotroana, fa amin'ny fahamarinana sy fiadanana ary ny fifaliana avy amin'ny fanahy masina. Aleloia. Zany hoe mandra-patapitry ny androntsika atao tany dia tsy hiresaka izay fanjakan'Andriamanitra izay foana. Androany zany tsy ho voaresaka ao daholo ny fanjakan'Andriamanitra fa izay sain'ny tompo resahana no resahantsika. Aleloia. Matio 7:24 dia ozy Jesosy hoe arotoriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara amin'ny fanjakana ity. Ho vavolombelona amin'ny rehetra dia vao ho tonga ny farany. Ary ho toriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra dia vao ho tonga ny farany. Haleloia. Matio 7:24. Raha vakitsika io Matio 7:20 io ray manontolo dia ny amin'ny faminaniana sy ny filazana ny lazainy Jesosy ny amin'ny zavatra ho avy sy ny amin'ny fotoana hiverenany. Misy mila dika le toriteny? Ay, misy mandika ary azafady. Français sa anglais sa inona l'izy? En français, désolé. Allez-y, traduisez. En français, s'il vous plaît. Au nom de Jésus, on y va. Nous allons lire Matthieu 24, 14. Matthieu 24, 14. Arotoriana ozy izy amin'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra dia vao tonga ny farany. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Ny filazantsara ny fanjakana. Misy teny anankiroa zao moa anatiny hoe fanjakana et filazantsara. Dans cette phrase, il y a le royaume et il y a la bonne nouvelle. Zay no ambarany tenin'Andriamanitra. Filazantsara ny fanjakana. Bonne nouvelle du fanjakana royaume. misy filazantsara. Un royaume où il y a la bonne nouvelle. Ary zay no baiko apetraka Jesosy, zay no lazainy Jesosy. Satria nambara daholo ny rehetrarehetra teo hoe isy mpaminany sandoka ho avy amitaka amin'ny 14. Dia isy ady. Dia
misy tsy maintsy izy zany izy isy firenena hitsangana amely firenena, isy fanjakana hitsangana amely fanjakana, isy mosary, isy rorontany. Un peu plus haut, à partir du verset 4, il y aura des séducteurs, il y aura des mauvaises choses qui vont se passer, il y aura des guerres, il y aura des nations qui vont monter contre d'autres nations. Izany rehetra zany ozy izy a fiandohan'ny fahoriana. Ary misy koa ny fanenjehana ny Kristy. Persécution des Andininy fasivy chrétiens. Au verset 9. atolony amin'ny fahoriana ianareo dia ho vonoiny, ary hoalan'ny olona rehetra reo noho ny anarako. Au verset 9, il est écrit, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Fanambaran'i Jesosy ihany koa zany fahamantarana. Et c'est Jésus qui a dit tout ça Zavatra hitranga rehetra mialolony ny fiverenan'i Jesosy dia hoy izy hoe isy koa ny fanenjehana. pour nous prédire tout ce qui va arriver. Il a dit aussi qu'il y aura aussi des persécutions. Ary rehefa mijery ny tantarantsika ny ampianatry ny tompo a dia nisy naman'izay moa nandefa nahy misy an'ireo momban'ireo apôstôly sy ny mpianatra rehetrarehetra reo dia tantaraina tao daholo a ny fomba nahafaty an'ireo. Fa ny ankamaroany dia maty novonoiny, martyr, maty novonoiny avokoa noho ny filazantsara. Voyons de tous ces disciples de Jésus, ils ont été martyrs, ils ont été tués. Ny vonoina ho maty martyr. Betsaka ozy izy a ny mpaminany sandoka. Nombreux sont les séducteurs, les faux prophètes. Dia voalaza ihany koa izy hoe noho ny habeny tsy fankatoavan-dalàna dia iangatsika ny fitiavany maro. Et c'est écrit aussi que à cause de les gens vont se refroidir parce qu'ils ne respectent pas la loi. E tsy andalina zany rehetrarehetra zany zany a dia nefa miteny ihany koa izy hoe hotoriana ny filazantsara ny fanjakana. Mais à côté de ça, il dit aussi que la bonne nouvelle du royaume sera prêchée. Ry fiangonan'i Jesosy Kristy, raha fiangonana ianao eto androany. L'église de Jésus-Christ, si tu es l'église de Jésus Na ici, tsy mbola fiangonana koa anao fa nizaniza ianao eto androany. et si tu n'es pas encore l'église de Dia Jésus, zao no mais peu ambarako importe aminao, qui tu zao no es, ambarako aminao, zao no ambarako aminao efa akaiky dia veriny Jesosy. je te dis aujourd'hui, Jésus reviendra bientôt. Tsy resadresaka fotsiny zany, Ce ne sont pas des histoires, fa zavatra marina zany. mais c'est la vérité. Ary raha mamaky an'io Matthieu toko 4:20 ianao Et quand nous lisons ce Matthieu chapitre 24, dia efa hitanao tanteraka daholo ny voalaza tao. et nous voyons que tout ce qui est écrit là se réalise. Ny ankamaroany La plupart de tout ce qui est prédit là dia efa voalaza daholo. se réalise, se sont déjà réalisés. Mosary, La famine, ny arina, mandringana, les maladies, ny mpaminany sandoka, les faux prophètes, ny ady, les guerres, ny fandriam-pahalemana, l'insécurité, ny fanjehana, les persécutions, ny famonoana ho faty mihitsy, ny tsy fitiavana efa iainanao fa hitanao La mihitsy zany haine. amin'izao fotoana. Fa eo ampovoan'izay Jesosy rehefa mamaky anao amin'ity Matthieu 4:20 ity dia ataony eny ampovoan'le fanambarany hoe hotoriana amin'ny zao tontolo zao ity filazantsara ny fanjakany ity ho vavombelona ny firenena rehetra dia vao ho tonga ny farany. mais au milieu de tout ça, dans le verset 14, Jésus dit que la bonne nouvelle du royaume sera prêchée, alors viendra la fin. Za miteny aminao fa mbola tsy tonga ve mbola tsy voatory amin'ny mbola tsy voatory amin'izao tontolo zao zany ity filazantsara fanjakany ity matoa mbola tsy tonga Jesosy. Et moi, je te dis que la bonne nouvelle du royaume n'est pas encore prêchée dans le monde entier. C'est pour cela qu'il n'est pas encore revenu, Jésus. Satria hoy ny voasoratra hoe hotoriana amin'izao tontolo zao ty vao tonga ny farany. Matoa tsy mbola tonga Jesosy zany a dia mbola tsy voatory erak'izao tontolo zao ty filazantsara ny fanjakany ity. Donc si Jésus n'est pas encore revenu, c'est parce que la bonne nouvelle du royaume n'est pas encore prêchée Fa dans le monde entier. filazantsara hafahafa no voatory. C'est une bonne nouvelle parallèle qui est prêchée, bizarre. Filazantsara ny olombelona ny voatory. Bonne nouvelle humaine. Filazantsara mifantoka amin'ny olombelona, mifantoka amin'ny vola, mifantoka amin'ny arena, mifantoka amin'ny fitiavan-tena ny voatory. Bonne nouvelle qui concerne le matériel. Bonne nouvelle qui concerne l'homme.
dia tsy mbola tonga faux Jesosy. évangile, c'est ça qui est prêché maintenant. Tsy mbola tonga Jesosy. C'est pour ça qu'il n'est pas encore Fa le revenu, Jésus. filazantsara ny fanjakana. Filazantsara ny fanjakana. Mais la bonne nouvelle du royaume, Mila miverina amin'izay tena filazantsara ny fanjakana zay zaho sy anao. Ary rehefa tena voarainao zay filazantsara ny fanjakana zay, dia mandeha ianao mitory, mandeha ianao manambara isika rehetrarehetra, dia zay vao avy ny farany. nous devons revenir à cette bonne nouvelle du royaume. Et quand tu es touché par cette bonne nouvelle du royaume, tu vas toi aussi prêcher, tu vas partir. Et c'est après seulement que viendra la fin. Tsy hitory ny kristianisme. Je ne vais pas te prêcher le christianisme. Fa ny kristianisme tsy mahavontsy. Le christianisme ne sauve pas. Fa ny ankamaroany izay milaza kristianina dia miazakazaka mankany amin'ny elo. La plupart de ceux qui se disent chrétiens, ils courent vers Ny l'enfer. ankamaroany izay milaza azo kristianina, mandala ny fivavahana kristianina, ny kristianisme, dia ny ankamaroany dia miazakazaka mankany amin'ny fahaverezana. La plupart de ceux qui se disent chrétiens, qui étudient le christianisme, la plupart vont en enfer. Araka ny efa nilazaina teto ombenombeny, Comme on le dit souvent ici, fa Jesosy tsy namorona ny kristianisme. que Jésus n'a pas créé le christianisme. Fa ny olombelona no namorona ny anarana kristianisme. C'est une invention de l'homme, le christianisme. Alléluia. Raha mamaky isika ao anatin'ny Baiboly, Quand nous lisons la Bible, any amin'ny asan'ny apôstôly sy ny toy any rehetra, dans Actes, dia et toute la voalaza suite, fa rehefa mijery anao anatin'ny Baiboly dia indroa ihany no misoratra ny anarana hoe kristianina. il n'est écrit que 2 fois le nom de chrétien Ary dans la hoe Bible. kristianina io aza dia Et c'est un surnom qu'on a petaka donné. anarana nomena ho an'ny izay hoe olona manaraka an' Jesosy. C'est un surnom qu'on a donné à ceux qui suivent Jésus. Alléluia. Fa ny tena miverimberina ao anaty Baiboly Mais ce qui se répète souvent dans la Bible, dia ny antsoina hoe mpianatra. c'est les disciples. Alléluia. Fampianarana voalohany ampitaina amintsika zany, ny filazantsara ny fanjakana dia manao olona ho mpianatra. Donc la bonne nouvelle qu'on veut vous transmettre en premier, c'est de faire des gens des disciples, Fa tsy ny manao olona ho kristianina. pas de faire des gens des chrétiens. Miala tsiny amin'ny lazan'izay fa raha kristianina ny jerenao Je suis désolée de le dire, mais quand nous regardons les chrétiens, ny ankamaroany la plupart dia ozy mahatsy anao hoe ny hitarika anao any amin'ny fahaverezana. t'influencent pour aller en enfer. Inona ny zavatra misy rehefa tonga Jesosy teto amin'izao tontolo zao? Qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus est venu sur la terre? Nandrava ny fombafomba, Il a détruit nandrava ny rafitra, le système religieux. nandrava tena tonga dia nitsiny Jesosy dia nyresaka fiatsaram-belatsy. Il était direct en ce qui concerne l'hypocrisie. Ary tsy tiany jiosy Jesosy. Et Jésus était haï des Juifs. Ary ny jiosy no namono an Jesosy. Et ce sont les Juifs qui ont tué Jésus. Halan'ny fariseo sy ny mpanoradalàna. Les pharisiens et les sadducéens ont haï Jésus Satria Jesosy dia nanoitohina an'ireo. Jesosy dia nandrava ny kase araka ny filaza azy. Namotika ny fombafomba sy ny rafitra sy ny zavatra napetraky ny jiosy, ny fariseo, ny sadduceo, ny mpahay lalàna, ny mpampianatra. parce que Jésus a cassé Hébreu. tout ce qu'ont établi les pharisiens et les sadducéens. Jesosy dia hitanao hoe nitory tany amin'ny sinagoga. Fa noho ny hafarany Jesosy norohana tany amin'ny sinagoga. Vous avez vu dans la Bible que Jésus a prêché dans les synagogues, mais à la fin, il a été renvoyé des synagogues. Nesorina tao, Il a été renvoyé. niala tao. Il est parti des synagogues. Dia tany anefitra, Et il est allé dans le désert, teny an-jaridaina, dans les jardins, teny tendrombohitra, sur les montagnes. nitory Jesosy. C'est là-bas qu'il a prêché. Ary rehefa nitory izy dia tonga ny olona nanatona azy tany. Et quand il a prêché, les gens sont venus le rejoindre Satria tany aminy tena filazantsara. parce qu'il avait la bonne nouvelle du royaume. Fa ny tao amin'ny jiosy, ny sadoseo, ny fariseo, ny mpanoradalàna sy ny sisa, tsy nanambara ny tena filazantsara zany.
Parce que les Juifs, les pharisiens et tout le reste, ils n'ont pas prêché la vraie bonne nouvelle. Ary be da be ny mpanoradalàna sy ny fariseo sy ny tariny rehetra sahala amin'izany amin'izao fotoana amin'ny fomba moderna izay tsy manambara ny filazantsara ny fanjakana. Et ils sont encore nombreux maintenant, les pharisiens qui ne prêchent pas la bonne nouvelle du royaume. Fa ny sasany mametraka anao anaty zioga. Il y en a qui te donnent un joug, Manandevo anao amin'ny qui te rendent fombafomba esclave, fivavahana. Manandevo anao amin'ny asa fanompoana. qui te rendent esclave Manandevo anao amin'ny par des resaka services, ezaky ny tena sy ny fahatsaran'ny tena mba ho tsara eo anatrehan'Andriamanitra. Religion zay. qui te rendent esclave par tout ce qui est, concerne l'homme, par des efforts personnels. Ary zay mahatonga Jesosy ny hafarana miteny any amin'ny toko faha 1 hoe mankanesa ty amiko ianareo rehetrarehetra miasa fatratra sy mahavesatr'entana fa izao ny anome anareo fitsarana. C'est pour ça que Jésus a fini par dire dans Matthieu que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ny olona resahan Jesosy amin'io nge ndrezako anao dia ny jiosy. Il parlait des Juifs, Ny jiosy resahany tamin'io hoe mankanesa ty amiko ianareo rehetrarehetra miasa fatratra sy mahavesatr'entana zany anome anareo fitsarana. il parlait des Juifs, ceux qui étaient fatigués et chargés, il Jesosy allait nge donner du lazaiko anao repos. fa Jesosy nanao ministerany kely nge ny tanàna nisy Jesosy. Teo Jésus, Palestina teo fotsiny, teo Galilée sy ny manodidina rehetrarehetra teo izy nanambara ny tena filazantsara maro. Jésus a réalisé son ministère dans un lieu pas très grand, juste dans la Palestine. C'est là qu'il a prêché cette bonne nouvelle. Matoy izy ny teny hoe mankanesa ty amiko ianareo rehetrarehetra miasa fatratra sy mahavesatr'entana dia dikan'izay ny zavatra rehetrarehetra nomena tao anatin'ny resaka judaïsme, nomena tao anatin'ny resaka farisianisme, saduséanisme sy ny resaka mpanoradalàna sy ny fombafomba rehetrarehetra dia nitondra vesatra ho an'ny vahoaka fa tsy nitondra fiainana. Et s'il a dit aux Juifs de venir à lui pour avoir le repos, c'est parce que tout ce qu'on a inculqué à cet endroit-là, c'était pour être encore plus fatigué. Dia nisy seho présente i Jesosy, Et il s'est nanambara ny présenté. tenany Jesosy. Il s'est présenté lui-même en personne. Alléluia. Nilaza fa izy no manome fitsarana. Il s'est présenté lui-même que c'est lui qui donne le Zany repos. hoe ny filazantsara ny fanjakana zany dia filazantsara ny fitsarana ihany koa. Ça veut dire que la bonne nouvelle du royaume, c'est aussi la bonne nouvelle Ho du anao repos. izay tsy mbola mitsahatra Toi qui n'es pas en paix, fa miazakazadava ny fiainanao, qui court partout, miady saina lava, qui est tout le temps dans le souci, enjikenjy dava. Makisao amin'i Jesosy fa izy ny fitsarana. approche-toi de Jésus. Amin'ny Parce que c'est teny lui frantsay le io dia hozy repos. izy hoe chargé et fatigué. Chargé et fatigué. Ianao ngamba mety chargé be zao. Peut-être que tu es très chargé maintenant, Chargé ny trosa. chargé par les dettes. Mety mitsotsoka olona mihitsy ianao rehefa tonga le olona hitako trosa. Peut-être que tu évites les gens à qui tu dois de l'argent. Ary tsy olona ihany fa mety le mpampindram-boly reny. Pas seulement les gens, mais peut-être aussi les structures. Misy karazany maro izy ireny. Fa nanandranandrana nanao an'ireny ianao. Ka tsy nety le izy ary mitaky voly izy dia mitsoka ianao. Peut-être que tu as fait des emprunts et que tu n'as pas pu rembourser. Mety takin'ny tompotrano koa ianao amin'izao amin'ny ofatrano. Peut-être que ton propriétaire te réclame aussi le loyer. Asa mety takin'ny resaka sarja ihany koa amin'ny resaka vola écolazin'ny ankizy. Peut-être il y a aussi les frais scolaires des enfants. Chargé daholo. Tout ça, Chargé ce ianao. sont des charges. Mety chargé ny fahotana koa ianao. Peut-être que tu es aussi chargé de péché, Fijangajangana. l'adultère. Fampirafesana. Lolopo. Tsy famelan-keloka. Non pardon, Lainga. mensonge, Tsy fitiavana. la haine, Fitiavan-tena. Sy ny maro l'égoïsme. samihafa. Peut-être que tu es chargé de tout cela. Mety chargé ny aretina koa ianao zao. De la maladie aussi peut-être. Inona koa no mbola misarge anao ao? Quoi d'autre aussi qui peuvent te charger? Miasa fatratra, mavesatra entana. Le travail,
Za miteny aminao fa ny filazantsara tena marina ao am Jesosy ao no mitondra fitsaharana ho anao. Moi, je te dis que la vraie bonne nouvelle du royaume en Jésus, c'est le vrai repos. Ambara foana tsy hitory olombelona aminao, na fikambanana aminao, na anaran'olona aminao fa hitory le fanjakana, dia ao amin'ilay fanjakana dia misy ilay mpanjaka Jesosy Kristy ny anarany. Je dis souvent ici que je ne prêche pas un homme, mais je prêche Jésus. Mitondra fitsaharana ho anao. Zay koa le fanjakan'Andriamanitra. Tsy misy dikany ny anananao an Jesosy raha mbola matsiaro tsy mitsara. Ça ne sert à rien d'avoir Jésus en toi et tu n'as même pas la paix. Ianao zay efa milaza fa zanak'Andriamanitra. Toi qui te dis Ianao zay efa milaza fa nateraka indray. Ianao zay milaza fa tsy kristianina fa mpianatra Jesosy. Kanefa ianao mbola miasa fatratra sy mavesatretana ary tsy ao anaty fitsaharana. Dinio kely aloha ny fiainanao. Alors que tu restes encore chargé de soucis. Dinio kely aloha ny fiainanao. Alors tu ferais bien de te poser des questions d'abord sur ta vie. Fa hafa ny théorie dia hafa ny pratique. Parce que la théorie est une chose. Théorie et la pratique est autre chose. Mahabe loha. La théorie enfle. Ny théorie mahay daholo. Tout le monde sait faire la théorie, sait parler. Fitsarana, ariana na misy zany. Le repos, oui, c'est écrit dans tel verset. La sainteté, oui, c'est écrit dans tel verset. Resaka momba ny fiarahampino sy ny kristianina. La communion, c'est écrit dans tel verset. Tout ça, c'est de la théorie. Tsy hijanona eo amin'ny théorie. Ne restons pas à la théorie. Ny théorie tsy mahavonjy. Alléluia. La théorie ne sauve pas. Fa n'inona no mahavonjy? Mais qu'est-ce qui sauve? Pratique mahavonjy. Alléluia. C'est la pratique. Fa be da be ny théoricianina fotsiny. Nombreux sont les théoriciens. Fa ozy Jesosy hoe fasana amin'ny lalitra. Mais Jésus a dit que ce sont des tombeaux de l'hypocrisie. Fasana amin'ny lalitra fotsy. Robaka sy fitaka taolana ny ao anaty. Mavesatra ndray zany tenin Jesosy zany. Des os à l'intérieur de ce tombeau. Mavesatra zany tenin Jesosy zany. C'est lourd ce que Jésus dit. Ary zay no natonga Jesosy tsy azoazo ny jiosy. C'est pour ça que tsy azoazo ny mpanorandalàna ny fariseo sy ny maro samihafa satria navesatra ny teny nambarany. C'est pour ça que les Juifs et les pharisiens n'étaient pas Jésus. Nanotoana ny teny nambarany, nandrava ny teny nambarany. Halleluja. Ny filazantsara ny fanjakana. Ny filazantsara ny fanjakana dia manambara an'i Jesosy. La bonne nouvelle du royaume prêche Jésus. Jesosy no ivo. Parle de Jésus, révèle Jésus. Asa fantelony zay. Zavatra teneniko teo zay. Ny filazantsara ny fanjakana dia tsy milaza resaka kristianisme fa milaza ny fanjakana dia Jesosy Kristy. Tsy hanao ny olona ho kristianina fa hanao ny olona ho mpianatra. La bonne nouvelle du royaume fait des hommes des disciples de Jésus, pas des chrétiens. Ny filazantsara ny fanjakana dia ny fanjakana Jesosy Kristy, Jesosy nao anaty ary ny filazantsara ny fanjakana dia mitondra fitsaharana. La bonne nouvelle du royaume emmène la paix, le repos. Am'izao otakotaky ny fiainana zao 2019. Dans cette époque où tout est chamboulé, 2019, mbola misy vaovao tsara ho anao. Il y a une bonne nouvelle pour toi. Mbola misy fitsaharana ho anao. Il peut y avoir le repos. Mbola misy fiadanana ho anao. Il peut y avoir mbola misy fiainana ho anao. La vie. Alléluia. Ny filazantsara ny fanjakana dia mandrodana ny fanjakan'ny maizina. Alléluia. La bonne nouvelle du royaume mandrodana ny aretina. Fait renverser. Mamotika ny fahotana. Mamotika ny tsifona. Mamotika ny asan'ny maizina rehetra. Alléluia. Zay ny filazantsara ny fanjakana. Ianao ve mahita amin'izao fotoana fa potika ve ny fanjakan'ny maizina? Est-ce que tu vois en ce moment que les ténèbres sont Ianao ve mahita fa rava? Me manjaka. Nefa raha izy hoe raha torina ny filazantsara dia ho tonga ho vavolombelona amin'olona rehetra dia ho avy ny farany. Me makatoerana ny filazantsara ny fanjakana. Tadidinao ilay tenin'Andriamanitra ny amin'ny Daniel, le laza le hoe nilatsaka le vato zay tsisy nikitika dia nandrodana ny fanjakana rehetra. Vous rappelez-vous de la parole qui est écrite dans Daniel? Dia nrodana ny fanjakana rehetra, rehefa nrodana ny fanjakana rehetra, potika dia le vato ny nakatoerana. Tsy izy ny vato iny. Jesosy Kristy, le vato lavo mipana ao trano nefa tonga fa izoro.
Alleloia. Dia ny anakatoerana iny ary ny vato iny ihany koa dia tsy iza fa izaho sy ianao le mpianatra Jesosy Kristy le mitondra ny filazantsara ny fanjakana me makatoerana mandra-piveriny Jesosy. Tanteraka ve zay amiko? Tanteraka ve zay aminao? Fa ny filazantsara ny fanjakana dia filazantsara mandeha me makabana, me makatoerana. La bonne nouvelle du royaume prend de la place et prend de plus en plus de la place. Ny filazantsara ny fanjakana dia mandeha makatoerana membana ao aminao ve Jesosy? Est-ce que Jésus prend de plus en plus de place en toi? Taka an'le vato iny me makatoerana. Me miala ve ny fitiavatena? Me miala ve ny avonavona? Me miala ve ny lolopo? Me miala ve ny fahotana rehetra? Me miala ve ny fijangajangana sy ny tsy fitiavana rehetra? Rehefa makatoerana Jesosy, me miala. Zany rehetrarehetra zany. Fa tsy mety raha hoe ao am Jesosy. Kristianina, le entre guillemets moa io, le nateraka indray, nefa mbola ny teo ihany ny teo. Quand Jésus prend de la place de plus en plus en toi, il mbola va y eo avoir ihany ny un fahotana. changement. Ny filazantsara ny fanjakana dia zao mamotika ny fahotana. La bonne nouvelle du royaume détruit le péché. Alléluia. Ny teo alohan'i Jesosy rehetrarehetra nge tsisy namotika fahotana e. Azonao ve zany? Tous ceux qui étaient avant Jésus n'ont pas détruit le péché. Niezaka daholy hamotika fahotana, niezaka daholy ny ho tsara, niezaka daholy ho metimety, fa sarze navesatra. On a essayé de faire des efforts, mais rien n'a changé. Fa rehefa tonga ny filazantsara ny fanjakana, dia izao ny vaovao mahafalo anao, afaka amin'ny fahotana ianao. Mais quand la bonne nouvelle du royaume est arrivée, les péchés sont ôtés. Ny olana dia izao io fahotana io. Le problème, c'est le péché. Ny olana dia ny ota. Le problème, c'est le péché. Io no manakana anao tsy hiditra ny fanjakana lanitra. C'est le péché qui Ary t'empêche io d'entrer dans le no manakana royaume. anao tsy hanao ny sitrapon'Andriamanitra. C'est ton péché qui t'empêche de faire la volonté Tsy de misy Dieu. maharegle an'io ota io nefa fa tsy Jesosy Et Kristy irery personne ihany. ne peut régler sauf Jésus. Tsy misy mahafaka anao amin'ny fahazaran-ratsinao, ny fomba ratsinao, ny toetra ratsinao, ny fo ratsinao, ny enao mampanota voageja sy voafatotry ny fahotana ary andeha voafahotana afa-tsy Jesosy Kristy irery ihany. Alléluia. Il n'y a que Jésus qui peut ôter ton péché. Fa tsy ny fitetezanao atokom-pivavahana maro. Ce n'est pas en allant dans telle ou telle Tsy église. ny fandoavanao adidy, ny rakitra, ny vola isan-karazany. Ce n'est pas en payant des offrandes. Tsy ny fanaovanao asa fanompona. Ce n'est pas en faisant des services. Tsy ny fanaovanao dingana maro ao amin'ny antokom-pivavahana anankiray hoe vita batisa, vita sekolelady, mpandray, fanasany tompo, mpiandry, pastera sy ny sisa, malafaka ny fahotanao. Ce n'est pas en prenant des décisions pour prendre chaque niveau dans Fa une ny église. olona rehetrarehetra dia manaraka an'izay rivotra sy fomba fanao zay fa ny fahotana tsy afaka izay. Ce n'est pas ça qui ôte les Tsy péchés. afaka izany ny fahotana ary zay na tonga Jaona mpanao batisa hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra. Alléluia. Izay manaisotra ny fahotana zao tontolo zao. Alléluia. C'est pour ça que Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotana zao tontolo zao. Zany ny ilainy zao tontolo zao amin'ity androandroany ity. Zany ny ilain'ny firenena, zany ny ilain'ity planeta Terre iainantsika ity amin'izao 2019 zao hoe iza ny afaka hiprésenter anahy. C'est ce dont le monde a besoin maintenant en 2019. Dans Iza cette ny olona afaka planète. hiprésenter anahy. Qui peut Olona afaka nafaka présenter Jésus? fahotako. Qui peut présenter Jésus? Iza ny olona afaka hiprésenter anahy. Olona afaka ny vesatro sy ny fahoriako sy ny adi-tsaiko sy ny mavesatra rehetra amiko. Jésus qui peut ôter le péché. Tsy misy afa-tsy Jesosy Il zany. n'y a que Jésus qui peut Ny le faire. filazantsara ny fanjakana dia mifatoka amin'ny Jesosy Kristy irery ihany. La bonne nouvelle du royaume est concentrée sur Jésus. Fa ny filazantsara afaka ohatran'izay dia mamily tsy mampitodika amin'ny Jesosy. Mais les autres bonnes nouvelles nous dissuadent Fa de Jésus. mampitodika amin'ny rivo fampianarana maro isan-karazany. Nanomboka any amin'ny katolika ka nitoy any rehetrarehetra io. Les autres bonnes nouvelles nous font tourner vers les religions comme le Ary catholicisme. zay ny ambara aminao tsy hanambaranao ana tokom-pivavahana fa hanambaranao an Jesosy C'est Kristy. pour ça que nous ne prêchons pas de religion, mais nous prêchons Jésus. Jesosy ihany. Jésus seul. Alléluia. Tsy azo afangaroaro amin'ny fombafomba mpivavahana hafa sy ny zavatra maro samihafa io. Nous ne pouvons pas le mélanger à d'autres choses, à d'autres religions. Ny filazantsara ny fanjakana
Averiko ihany le teo aloha teo dia manozongozona ny asan'ny maisiny. La bonne nouvelle du royaume ébranle les ténèbres. Rehefa tonga ao aminao izay fanjakan'Andriamanitra zay, Et quand cette bonne nouvelle du royaume est en toi, tsisy ho tatavela ao raha lasaina aucun péché ne peut rester. Tsisy ho tatavela ao. Aucun péché, Tsisy maizina tamana ao a. aucune ténèbre Tsisy ne firaisana peut tsy kombakomba demeurer. hitoetra ao a. Aucun compromis. Jereo fotsiny tsika olombelona. Raisy ohatra, rehefa misy olona atatahoranao, na misy olona ajaijainao, raha misy olona mamatikena maso anao, dia ahoana ianao rehefa tonga eo? Calme, mitandrina, manambomboatra, tsy samigika hoy izy ny filaza. Prenons un exemple, nous qui sommes humains, quand nous avons en face de nous quelqu'un que nous craignons, nous restons calmes. Satria misy fanatrehana mavesatra hitanao io. Ohatr'izany rehefa raha olona ao anatiny hoe tsy fahamarinana, raha olona hoe tsy matahotra an'Andriamanitra, raha olona hoe any amin'ny orinasa ka miatsara velatsy fa mila sitraka amin'ny mpampiasa fotsiny. Hafa ny fomba fiasany, hafa ny fomba fisainany, hafa ny fomba fanaony, hafa ny zavatra ataony rehefa izy reriny eo. Fa hafa ny fomba fataony sy ny fomba fisainany zavatra ataony rehefa tonga ny lehibe. Azonao ve zany? Donc nous restons calmes devant cette personne que nous craignons, mais quand nous sommes tout seuls, nous faisons aussi autrement. Satria misy zavatra ambony, misy fahefana atahorana, misy hery, misy ajaina eo aloha eo. Parce que nous respectons cette Dia personne qu'on a en face de ohatr'izany nous. ianao, raha fa tena ao aminao Jesosy Kristy, tsy fiatsaram-belatsy ohatr'izay nefa ny tiako tenenina, fa rehefa tonga ao aminao ny fanjakan'Andriamanitra, Et c'est pour ça aussi que quand la bonne nouvelle du royaume est en toi, tsisy ho tatavela eo. aucun péché Tsisy ho tatavela ne zany eo. reste. Fa ahoana matimaty foana anie Jesosy e. Nijaly fotsiny anie Jesosy e. Verimaina fotsiny anie ny rano litatra maromaro e. Raha ohatra ka andevo ny fahotana ianao talohan'ny nandraisana an'i Jesosy, no nitonga Jesosy ary nandray an'i Jesosy ianao, mbola andevo ny fahotana ihany. Jésus est mort pour rien. Si tu es esclave du péché avant la mort de Jésus et que tu restes encore esclave du péché après sa mort, Iza qu'il est mandaika zany. ressuscité, Mandaika zany tenin'Andriamanitra. donc ça veut dire que la parole de Dieu ment, Mandaika zany Jesosy. que Jésus ment. Tsia. Non. Tsika no tsy azo an'le filazany tsara tena izy raha ny tena marina. Na tsika no nanao fombafomba fitahoana ety ivelany, fa tsy nisy fandraisana tena amin'ny fo madio an'le fanjakana tao anaty. C'est nous qui ne sommes pas encore révélés par la bonne nouvelle du royaume. Rehefa mirehitra ny jiro tsisy maizina mipetraka eo. Quand on allume la lumière, il ne fait plus nuit. Alléluia. Ny filazany tsara ny fanjakana La bonne nouvelle du royaume dia mitondra fanafahana, liberté. apporte la liberté. Ao amin'i Jesosy ny tena fahanafahana falazaiko anao. C'est en Jésus la vraie liberté. Afaka amin'ny fangejan'ny ota. Nous sommes libres du péché. Afaka amin'ny fangejan'ny lalàna sy ny fombafomba. Nous sommes libres des chaînes de la loi. Jaona toko fahatelo, rehefa niresaky Nikodémosy Jesosy, dia niresaka ny aminy hoe rivotra mitsoka amin'izay tiany, tsy fantatra ao izy na avy aiza na ho aiza, ohatr'izany ny olona tarihiny fanahy, tsy voageja ny fahotana sy izay zavatra matikena masolona, fa tarihiny fanahy amin'izay tiany. Dans Jean 3, Nicodème et Jésus ont parlé de l'esprit, le vent qui nous emmène là où il veut. Ary tsy gejain'ny fahotana. Et nous ne sommes pas Ny liés par filazany le tsara ny péché. fanjakana dia olona afaka ny ao. La bonne nouvelle du royaume, c'est que tu es Afaka libre. tsy manota. Libre, tu peux ne plus pécher. Afaka. Tu es libre. Afaka. Ny Libre. filazany tsara ny fanjakana. Satria nahoana maty Jesosy, nitsangana tamin'ny maty, ary zay fahafatesany sy fitsangana tamin'ny maty zay, rehefa inonao zay dia midélivrer anao. Pourquoi? Parce que Jésus est mort, il est ressuscité. Et c'est cette résurrection, si tu y crois, c'est ça qui te délivre. Ny olona ao amin'i Jesosy Kristy rehefa tena ao amin'i Jesosy Kristy marina. Les gens qui sont vraiment en Jésus Tsisy hoe délivrena androany dia délivrena indray rapitso. ne sont pas délivrés aujourd'hui et Dia délivrena indray redélivrés raha afaka demain. pitso, dia délivrena indray amin'ny herinandro, dia délivrena indray amin'ny tapabolana, dia délivrena indray amin'ny heritaona. Les gens qu'on délivre à chaque instant? Ny Non. filazany tsara ny fanjakana raha lasena bavy rehefa tonga ny hery hozy izay rehetra nandray azy dia naninona? Nomeny hery ho maninona? Ho tonga zanak'Andriamanitra, ary ny ten'Andriamanitra izy izay rehetra nandray azy dia nomeny puissance. Mais tous ceux qui l'ont reçu ont reçu la puissance Puissance. d'être enfants de Dieu. Alléluia.
dikan'izay miankina amiko sy aminao fa eo anatrehan'ny asan'ny fanahy, eo anatrehan'ny fanjakan'Andriamanitra, eo anatrehan'ny sitrapon'Andriamanitra, dia eo le antsoina hoe nofo. Donc ça dépend de toi, mais devant la bonne nouvelle du royaume, il y Eo le a la antsoina chair. hoe nofo. Ary io nofo io tsy mahay manao sitrapon'Andriamanitra. Et la chair ne sait pas faire la Ary volonté raha de Dieu. mbola io nofo io no tatahinao, raha mbola io nofo io no hoe iza momba an'asy ny tiako foana, dia rehefa io no makabahana eo aminao dia tsy makabahana ny fanamasina. Et si tu prends soin tout le temps de la chair, tout le temps toi en premier, l'esprit ne prend pas Fa rehefa place. fantatrao fa ny programan'Andriamanitra amiko dia ny hamono nofo sy ny filana Mais que quand tu as compris sy ny que le fatoriana, projet de Dieu pour moi, pour toi, ary rehefa manaiky an'izay ianao miaika c'est de sacrifier fa ta niara-nompoana chair à tamin'ny la azo croix. fijaliana teo amin'i Jesosy, niarana levina tamin'i Jesosy, ary niarana tsangana tamin'i Jesosy, inoko amin'ny anaran'i Jesosy zay dia olom-baovao ao amin'i Jesosy izy. Alléluia. Quand tu crois que tu es mort avec Jésus à la croix, tu as été enseveli et ressuscité aussi avec Jésus à la croix, tu deviens un homme nouveau. Raha misy olona ao Kristy dia olom-baovao izy. S'il y a quelqu'un en Christ, il est une nouvelle personne. Ao amin'i Jesosy Créature. ihany ny atonga olona olom-baovao fa lazaiko anao. C'est seulement en Jésus qu'on devient une nouvelle Ao amin'i créature. Jesosy ihany ny atonga olona olom-baovao. En Jésus seul. Ary faniniany Jesosy mihitsy atorony mihitsy hoe inona ny nandramanao, taizany nalehanao, inona ny zavatra rehetra nandramanao rehetrarehetra. Raha tsy ao amin'i Jesosy zany dia asehony mihitsy hoe échec zany, tsy fahombiazana zany, tsy tafavoaka ianao. Ary tiany aseho amin'izay ahako, izao no manaisotra ny fahotanao, izao no mandevona ny fahotanao, izao no manangana anao, izao no manadio anao, izao no mampiteraka anao indray ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, ary izao no manome anarana vaovao anao dia zanak'Andriamanitra. Raha tena manaiky ahy ianao. Et Jésus te fait vraiment montrer par tous tes chemins qu'il n'y a qu'en lui que tu peux être une nouvelle créature. Alléluia. Ny filazantsara ny fanjakana dia izao tsy mitsitsitsitsy fahotana. La bonne Alléluia. nouvelle du royaume ne prend pas soin du péché. Ny filazantsara ny fanjakana dia izao tsy misangisangy fahotana. La bonne nouvelle du royaume, c'est de ne pas Ny s'amuser avec le filazantsara ny péché. fahotana dia izao tsy manao maminy azy fineroa. La bonne nouvelle du royaume, ce n'est pas aimer Alléluia. le monde et aimer Jésus. Ny kristianisme no maminy azy sy ny fineroa. C'est le christianisme qui fait ça. Ny fomba mpivavahana no misangisangy fahotana sy milalao fahotana. C'est la religion qui s'amuse avec le péché. Fa ny filazantsara ny fanjakana dia izao efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Mais la bonne nouvelle du royaume, c'est que le Fils de l'homme est venu pour Ny chercher ceux qui sont filazantsara ny perdus fanjakana dia et izao pour les ino ny sauver. zanak'olon'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotana zao tontolo zao. La bonne nouvelle du royaume, c'est que le Fils de l'homme est venu pour ôter le péché du Ny monde. filazantsara ny fanjakana dia izao afaka amin'ny rofonao ianao. C'est que tu es libre Ary ny filazantsara ny fanjakana de dia ta izao maladie. ny oloko marina eo velon'ny finoana. Et la bonne nouvelle du royaume, c'est que le juste vivra par la foi. Raha tsy amin'ny finoana tsy misy azo atao azona sitraka amin'Andriamanitra. Alléluia. Et c'est écrit que nous ne Io pouvons pas filazantsara plaire ny à Dieu si nous fanjakana n'avons io, pas la foi. io filazantsara ny fanjakana io dia manambara an'izay Jesosy Kristy zay mpanjaka amin'ny mpanjaka sy tompony tompo, ary rehefa mino azy ianao ny finoana dia mitarika azy. Quand tu crois à Jésus, la bonne nouvelle du royaume, tu crois en lui et tu œuvres. Rehefa nandray izy teo Noa fa ho saforona ny tany, ho potehana ny tany. Mino avy ho saforona ny tany, ho potehana ny tany. Dia natory izy dia nankaina. Quand Noé a cru que le déluge allait arriver, est-ce qu'il s'est reposé? Tsy natory izy, tsy nankaina izy. Non. Fa nahazo ny torodalana izy, nahazo toromarika izy, nahazo ny tenin'Andriamanitra izy hoe amboarina samy fiara. Il a reçu la parole de Dieu comme quoi il fallait construire Zato taona nanamboarana an'io samy fiara io. l'arche de Noé. 50 taona. Et il a fallu 150 ans pour construire cette arche. Ny oloko marina dia velon'ny finoana. Le juste vivra par la foi. Tafiritsika zay nanomboka an'ity fitoriana ity 2011. Quand est-ce que nous avons commencé cette Fatao anaty zay prédication? 2011 zay a. 2012, Dia be 2011. pitipitikeny. Mafana fo amboalohany fotsiny. Mazoto be amboalohany fotsiny. Etiketiny. Azafady amin'ilay fiteny. Fa rehefa avy eo zaka ny tenenao hoe raha pitso no avy Jesosy. Zaka ny tenenao hoe raha rivo no avy Jesosy.
fa ny tenana ho avy Jesosy ary aingana ny fiverenana Jesosy ny ray andro tahaka ny arivo taona ary ny arivo taona tahaka ny ray andro rehefa nyteny Jesosy ho avy dia ho avy izy ary tsy ovy izay afatra izay nomeny Jesosy anazy zay nanomboka 2011 zay ka hatramin'izay fahafarany ao ho avy Jesosy raha lasaina bavy fa miomala sy miambena ianao 150 ans isamby fiara io vao vita. Depuis 2011, Alléluia. on a dit que Jésus allait revenir. Et au début, il y en avait qui étaient très fervents, mais qui sont partis entre-temps. Mais le message ne change pas. Jésus va revenir. Comme Noé qui a construit l'arche en 150 ans. Il n'y avait plus, il ne restait plus que 8 personnes qui sont entrées dans l'arche. En 150 ans. Ouh. Maro no antsoina fa vitsy no vojena. Maro no antsoina fa vitsy no vojena. Nombreux sont appelés mais peu sera élu. Ary ho alan'ny olona rehetra nareo no ny anarako kosa izy fa zay maharitra hatramin'ny farany no vojena. Vous serez haïs du monde à cause de mon nom, mais ceux qui persévèrent jusqu'à la fin sera sauvé. Manomboka raha lasaina bavy eo ihany. Commencer c'est bien. Important. Mais persévérer, c'est le plus important. La fin, c'est le plus important. Nombreux sont ceux qui ont commencé. Mais croyez que c'était une histoire de 100 mètres. Ils s'étonnent, les 100 mètres sont terminés et c'est pas encore fini. Fa io tsy haiko raha koatra marathon mi-marathon dia marathon sy misy an'le trail reny le lazainy daleo le miainga miazakazaka zomaka hatramin'ny alahady amin'ny alina raha mbola miazaka. Mais être avec Jésus, c'est pas les 100 mètres, c'est peut-être le marathon ou io encore miaraka am Jesosy io mila lazonady io. Marcher avec Jésus, il faut de la Mila persévérance, faharetana io. il faut de la patience, Mila faharetana io fikirizana io fandresena fahotana io. il faut vaincre le péché. Ary io tsy vita hoe nitsangana ako hoe zay an'olo tena ho an Jesosy dia nitsangana dia zay ianao hoe nan'olo tena ho an Jesosy tsy resaka fitsanganana fotsiny io fa be da be koa no nasaina nitsangana fa tsy vitany no mitsangana fa ny ao am-po mihitsy niova ve C'est pas une ny histoire fiainana qu'on ve vous niova ve appelle. nanaiky an Jesosy ve tena mibebaka marina ve. C'est pas une histoire Alléluia. D'être appelé, de se mettre debout pour répondre à l'appel, mais c'est vraiment un cœur qui change, un cœur qui a besoin de Jésus. Io hoe mpianatra ny tompo tsy vita hoe za vita batisa dia voavotsy. Disciple de Jésus, ce n'est pas une histoire de baptême. Fa lazaiko anao fa be da be ny nantanina rano ray barika mahery fa avy eo tsy hitany nalehany lasa any amin'izao Je vous tontolo dis zao. qu'on a dépensé des bassines d'eau pour des gens qui Là, voulaient être faut se baptisés, rendre. mais ils sont revenus au monde, dans le monde. Fa rehefa mba hoe tena anao batisa ianao ataovy sérieux raha lasa ena bavy. Mais quand on te pose la question, est-ce que tu vas être baptisé? Soyons sérieux Rehefa tena hoe pour atao répondre à batisa zany l'appel. ianao maty ianao ny amin'izao tontolo zao maty ianao ny amin'ny nofo maty ianao ny amin'ny fahotana fa tia ao an Jesosy. Parce que ça veut dire que tu es mort pour Ah, le moi, monde, Jésus, mort pour rien. la chair, mort pour le péché, mais vivant pour Jésus. Alléluia. Mila faharetana ny ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Nous avons besoin de persévérance. Mila faharetana ny ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Kana iza maharitra na iza tsy maharitra aoka ianao nge haharitra. Peu importe qui est persévérant ou pas, Fa mais toi, 50 amby zato reste taona persévérant. 50 amby zato taona Reste ny patient. Noa. Pour Noé, c'était Nanao 150 zay ans. tsy haiko na vao firy taona. Pour toi, je ne sais pas combien d'années tu as donné ta vie à Jésus. Alléluia. Fa mila faharetana ny fanjakan'Andriamanitra. Il faut de la patience dans le royaume de Dieu. Ny filaharany fanjakana. La bonne nouvelle du royaume, Dia ohatran'ny niainan'i Jesosy. c'est comme ce qu'a vécu Jésus. Jesosy dia sady zanak'ondry no Jesosy ny sady liona. Jésus était un agneau. Il était aussi le lion de Juda. Le liona dia zao rehefa misy zavatra tokony apetraka amin'ny laoniny, misy zavatra tokony harindra, misy zavatra tsy ekena fa tsy maintsy harindra araka ny tokony ho izy dia nijoro amin'ny izay liona amin'ny fokony jozady zay Jesosy. Le lion, quand Jésus était aussi le lion. Nasehony ihany ny famonjena rehefa tonga izy tao an-tempoly nivarotra ny olona, nivarotra voromailala, nivarotra ondry, nivarotra osy, nanakalo vola
nga ho ny tempoly anaovana famarotana vola, fizarana vola, fanakalozam-bola, fanaovana lavantom-bokatra, fanaovana varotra. Tsia! Jésus n'était pas content quand on se mettait à vendre dans les synagogues. Ny akamaroany ao am'izay ao alazaina fa tempoly nefa am'izao fotoana dia varotrany ao, fanakalozana. Et c'est ce qui se passe Commerce, dans Seigneur. la plupart des églises maintenant. On fait du commerce. Ary rehefa tonga Jesosy dia nandravany zay commerce zay. Et quand Jésus il était venu dans la synagogue, Ny il a filazana tout tsara ny détruit. fahazakana dia tsy manaiky ny tsy fahamarinana. La bonne nouvelle du royaume refuse. Fa mijoro amin'ny fahamarinana La amin'ny anaran'i justice. Jesosy. Halleloja. Nahafaty azy ary zany. Mais il se tient debout dans la justice, même jusqu'à la mort. Firy zanak'Andriamanitra tena mijoro amin'ny fahamarinana. Est-ce que si tu es vraiment un Nefa enfant ozy de Dieu, voalaza hoe est-ce zay que tu te rehetra tiens dans nandray la azy dia justice? nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Alors qu'il a dit qu'il a donné une puissance pour tous Ary ceux qui nefa l'ont voalaza reçu. hoe ino no zanak'ondrin'Andriamanitra zay manaisitra amin'ny fahotana zao tontolo zao. Inona nataon Jesosy? Raha zanaky ny fahazakana ianao dia mijoro amin'ny fahamarinana ihany koa ary mandany asa matin'ny Satana rehetra. Donc si tu es enfant de Dieu, tu te dresses aussi pour la justice. Halleluja. Dia lazaina ianao avy eo fa mitsaratsara, manotohina, masikasika, maherihery teny. Et on va te juger comme quelqu'un qui est Dia lazaina méchant, ianao avy eo fa tsisy qui n'a takta. pas d'empathie, qui n'a pas de tact. Zay nandroana Jesosy. Jesosy C'est pour koa ça misy fotoana que- tsisy takta. C'est pour ça qu'on a mis Jésus dehors, en dehors des synagogues, parce qu'il n'avait pas de tact. Fa Jesosy ve tsy hanana takta? Tsy hitanao zany takta nataon Jesosy zany tao amin'ny jaonina toko faefatra. Mais pensez-vous vraiment que Jésus n'a pas de tact? Nisy takta mihitsy izy. Hein? Il en avait. Fa misy Dans fotoana izy Jean tsy mila 4. takta. Il y a des fois, il n'en a pas besoin. Ny filazantsara ny fahazakan'Andriamanitra dia olona tarihiny fanahy. La bonne nouvelle du royaume, c'est quelqu'un qui est dirigé par l'esprit, Tsy ao anaty monotone. pas dans la monotonie, Fa olona tarihiny fanahy amin'izay fomba mais fitenenana sy dirigé zay par fomba le anaovana azy. Saint-Esprit dans tout ce qu'il faut faire. Halleluja. Ny filazantsara ny fanjakana dia filazantsara ny fifaliana. La bonne nouvelle du royaume, c'est la bonne nouvelle de la joie. Fifaliana ireo voavela eloka. La joie de celui qui est pardonné de tous les Vakio péchés. amin'izay eny Luka toko fahadimy amby folo. Lisons Luc chapitre 15. Luka toko fahadimy amby folo, tsy izy rehetrarehetra. Pas tout le chapitre. Fa misy ampahany alaiko. Fa ny filazantsara ny fanjakana dia lazaiko anao hoe filazantsara ny fifaliana. Mais la bonne nouvelle du royaume, c'est la Bonne joie. nouvelle du royaume, c'est la joie. Ka raha ianao mbola tsisy fifaliana nefa manana an Jesosy, mieritrereta fa sao dia tsy ao Jesosy. Mais si tu n'es pas joyeux alors que tu as Jésus en toi, pose-toi la question. Fa ny olona manana an Jesosy zany no mitondra fifaliana mandehandeha zany. Mais celui qui a Jésus en lui emmène la joie. Ny olona manana an Jesosy zany tsy kizitin-dafo zany. Ce n'est pas quelqu'un qui est toujours irrité, Ny olona manana an Jesosy zany tsy olona mora tohina sy mora tezitra zany. ni sensible. Ny olona manana an Jesosy zany olona Susceptible. mizara fifaliana zany. Celui qui a Jésus, c'est quelqu'un qui Mizara partage fiainana la zany. joie, qui partage la vie, Mitondra zavatra raha lazaintsika amin'ilay fomba fiteny izy dia mitondra onde positive zany. qui apporte Ny une olona manana onde an Jesosy positive. zany. Comme Fa tsy hoe on rehefa dit, tonga avana ianao dia vaovao ratsy sy matezitra sy mampalahelo sy masorena foana no entinao. tu n'es pas quelqu'un que quand tu arrives, tu racontes toujours des mauvaises nouvelles. Ny olona manana an Jesosy zany olona velombelona zany. Celui qui a Jésus, c'est quelqu'un qui Satria olona qui est vivifié. velona ny ao anatiny, manana ny fanahy masina izy ao anatiny. C'est quelqu'un qui est vivifié, Ary qui a rehefa manana le ny fanahy Saint-Esprit masina izy ao en lui. anaty, ny vokatry ny fanahy dia inona? Fiavana dia mitoy ao hoe Et le fruit fifaliana. de l'esprit, c'est quoi? C'est la joie. Alléluia. Entre autres. Dia jerevo tsara ny ity fanoharana ity, misy fanoharana anankitelo ato amin'ity Luka toko fahadimy amby folo ity, ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Il y a 3 paraboles dans Luc 15 Ny en ce fanoharana qui concerne le voalohany royaume. toko fahadimy amby folo andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito. De Dia ny 1 jusqu'à amin'ilay 7. ondry very. Very ny anankiray fa 9:50 teo. Fa tsy nahoana ny 9:50 fa le ray navelany teo 9:50. Lasa izy naka le anankiray. De 1 à 7, c'est l'histoire de la brebis qui était perdue et que le maître a laissé les 99 autres. Dia eo amin'ny andininy fahenina amin'ny toko fahadimy amby folo dia hoe avy hiara-mifaly amiko fa efa hitako ilay ondriko very. Et c'est écrit au Alléluia. verset 6,
Réjouissez-vous avec moi, avy ara ifaly amiko. car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. Tsara zany a. Réjouissez-vous avec moi. De toko fa 10 andininy fahavalo. Et au verset 8, Andininy fahasivy azafady a. verset 9, pardon, Avy ara mifaly amiko fa efa hitako ny farantsakely zay very. oui, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé le drachme, la Avy drachme ara que ifaly amiko. j'avais perdue. Dia eo amin'ny andininy fa 1 ka hatrany amin'ny fa 2 le tantara anankiray an'le zanakadala moa tadisika azy falazantsika azy. Eo amin'ny andininy fa 2 dia izy hoe fa mety ny mifaly sy miravo fa ity rahalahinao ty efa maty fa velona indray ary efa very fahita indray. Alléluia. Et à partir du verset 11, c'est le fils prodigue, le père qui était content de retrouver son fils. Zany hoe raha lasaina bavy le filazantsara ny fanjakahany io koa dia filazantsara ny fifaliana. C'est que la bonne nouvelle du royaume, chers amis, Satria c'est aussi nisy la joie. fahaverezana tao fahita indray. Nisy fahafatesana tao fa velona indray. C'est que on a perdu quelque chose, mais ça a été retrouvé. Tetrereto ianao rehefa mivery zavatra zay a, rehefa hitanao le izy faly be misy ianao. Pensez quand vous perdez quelque chose et que vous la retrouvez, vous êtes content. Ary eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia lazaiko anao hoe ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra hoe misy fifaliana lehibe any an-danitra ao amin'ny mpanota ray izay mibebaka. Et c'est écrit qu'il y a une grande joie dans le ciel pour un seul qui se repent. Dia vakio ny Romanina 12 a, andininy fa 17. Lisez Romains 14, 17. Romanina 12, andininy fa 17. 14, Fa 17. ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy amin'ny fihinanana sy ny fisotroana fa fahamarinana, fiadanana ary fifaliana ao amin'inona? Ao amin'ny fanamasina. Fanjakan'Andriamanitra dia tsy amin'ny fihinanana sy fisotroana Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, fa fifaliana, mais la justice, la paix et la joie fiadanana ary fifaliana par le ao amin'inona? Saint-Esprit. Ao amin'ny fanamasina. Satria matsy misy fiadanana sy fifaliana tsy ao amin'ny fanamasina. Parce qu'il y a aussi la joie et la paix dans le monde. Raha hiteny aminao hoe ao amin'ny fanamasina ihany misy fifaliana. Si je vous dis que c'est seulement Dis, par le Saint-Esprit qu'il y a la joie, Fa be da be ny c'est pas olona vrai. be da be ny olona mahita fifaliana sy mahita fiadanana ivelany fanamasina. Mais il y en a qui peuvent trouver, qui peuvent trouver la joie en dehors du Saint-Esprit. Ary naindray ara renindray no hita ohatran'ny faly kokoa no le olona milaza fa zanak'Andriamanitra. Et des fois même, on paraît être un peu plus joyeux. Marina sa diso. Vrai ou faux? Naindray le zanak'Andriamanitra ohatran'ny malahelohelo tare zany. On dirait que les enfants de Dieu sont un peu plus tristes, Ohatran'ny olona kivy zany. assombris. Ohatran'ny olona tsisy fiainana. Ils n'ont pas la vie. Nefa voalaza hoe ny olona manana an Jesosy Kristy dia misy loharano mipoipoika ao anatiny. Alors que c'est Alléluia. écrit que ceux qui ont Jésus-Christ ont une source inassouvie en lui, Mipoipoika zany ka lasaina bavy a. une source qui jaillit en lui. Tsy miteny akory ianao dia efa tsapan'ny olona manodidina anao manodidididina be misy zavatra hafahafa mihitsy manodidina anay eto zany. Satria présent ao ianao. Mitondra fiainana, mitondra fifaliana. Tu dois emmener la vie autour de toi. Raha tsy mbola ianao zay aoka angemba ho ianao zay manomboka androany. Si tu n'es pas encore comme ça, que tu sois comme ça à partir Ary d'aujourd'hui. raha efa ianao zay dia aoka hitohy hatramin'ny farany zay. Et si tu es déjà comme ça, que ça continue. Olona mizara fiainana, olona mizara fifaliana, olona Quelqu'un mizara qui partage falatenana, la olona mizara joie, hery. l'espoir, la puissance, Satria autour de manana toi, ny fanamasina. parce que tu as le Alléluia. Saint-Esprit. Be da be nge ny zavatra, be da be nge ny ady. Be da be nge ny zavatra manahirana. Be da be nge ny resaka mety hoe combat. On a des combats, des soucis, c'est vrai. Fa rehefa ao amin'i Jesosy ianao dia ampifalian'ny fanamasina. Mais en Jésus, Tsy le fantatra hoe Saint-Esprit te rend tsy fantatra hoe joyeux. avaizana, tsy Tu sais fantatra hoe pas manamoana. comment, tu sais Fa pas le herin'ny comment, fanahy zay dia mitondra fifaliana ho anao. mais c'est la puissance du Saint-Esprit qui te donne la joie. Natsangany repetera le olona nandrika teo ny vavahady tsara endrika. Rehefa natsangany iny, tsangany iny nandeha ny alona le sinedriona. Rehefa ny alony reo dia nigadrainy izy roa lahy. Rehefa nigadrainy izy roa lahy dia nitenenina hoe aoka zay io mitoritory an' Jesosy io.
Pierre a guéri le paralytique et comme les gens étaient jaloux, on l'a emprisonné. Dia hokapohina hoelohana eo hoe tsara anareo raha zay marina Andriamanitra zay tsy Andriamanitra nikenay noho ny olona. On l'a emprisonné, mais malgré tout, il voulait toujours obéir à Jésus. Dia rehefa noraonana izy ireo dia nikapohana. Azonao ve zany? Et on les a battus. Manahoana raha ianao ny raha orana sy kapohana rehefa avy nitorany Jesosy? Comment c'est pour toi si on te bat après que tu prêches Jésus? Tu vas dire, oh là 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 là, je suis malheureux parce qu'on m'a battu. Viens me réconforter d'abord. Ary Paul rehefa nikapohana sy ny raonana, faly ry zareo nandeha fa. Mbola nandeha izy teny an-dalana dia faly izy. Faly izy satria natao metrika ny fahorinany amin'ny filazantsara. Mais Paul, quand on l'a battu, il était content. Il est revenu et il était content parce qu'il se disait digne de la souffrance de la bonne nouvelle. Ao anasan'ny apôstôly toko efatra ao misy an'izay. Dans Actes chapitre 4 que c'est écrit. Tsy hainao nge zany. Vokatra fanangy zany. C'est le fruit de l'esprit, c'est la Évangile joie. du royaume. Tsy tena tsy sidy tamin'ity vavahany ity tso fa mitondra fahafatesany ity. Iza no faty eo? Tsy zay. Na alaiko faty reo noho ny amin'ny azo fijaliana. Fa amin'izao fotoana ve 2019 zao mbola misy izay esprit zay, mbola misy izay fisaina zay, mbola misy izay fanekeny zay hoe manaiky ny azo fijaliana Jesosy ary mitondra fifaliana isan'andro. Na dia eo ara zay mety hoe fahoriana ao mason'olombelona. Alléluia. En cette époque de 2019, est-ce qu'il y a toujours cette même puissance du Saint-Esprit qui apporte la joie? Mety ny mifaly sy miravo. Zao tontolo zao hoy Jesosy hoe fiadanako no omeko anareo, fiadanako no avelako anareo. Dia hoy Jesosy tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo zao. Azonao ve zany? Zao tontolo zao zany manome fiadanana ihany koa. Jésus a dit qu'il nous donne la paix, mais c'est pas comme le monde donne. Ça veut dire que le monde donne aussi la paix. Mampalahelo nge ny olombelona. Ny olombelona dia zao. Ny olombelona dia tsy te hiaina zavatra tsotra sy gratuit. Le problème avec l'humanité, c'est qu'elle ne veut pas accepter quelque chose de simple et de gratuit. Efa gratuit makany an-danitra. Azonao ve? C'est gratuit pour aller au ciel. Fa tsy tiany zay. Mais les gens n'aiment pas ça. Fa alao no mandoa vola makany amin'ny fahaverezana. Les gens veulent payer et pour être perdus. Azonao ve? Vous comprenez? Gratuit makany an-danitra tsy tiany zay. C'est gratuit pour aller au ciel, Fa mais alao les no gens n'aiment mandoa pas ça. vola makany amin'ny fahaverezana. Ils préfèrent payer pour aller en enfer. Mandoa vola makany amin'ny fahaverezana. Tiany zay. Fahotana rehetrarehetra nge atao dina vola daholo. Zigara efa mahafaty. Efa asina soratra mihitsy eo amin'ny boaty zigara eo hoe mahafaty aingana, isy no mamiadana, manimba ny nify, sy ny sisa sy ny maro isan-karazany. Diko ihany io. C'est déjà écrit, comme par exemple sur les boîtes de cigarettes, que ça tue, que ça abîme les dents, que ça donne le cancer. Lalana makay On zay. achète quand même. Ça, c'est le chemin pour aller en enfer. Gratuit ve ny makany? Est-ce que c'est Nando gratuit? volis. Non. On a payé. Rehefa tonga ny faraparany volana, fiain'olona eny am-bara. Vers la fin du mois, il y a toujours beaucoup de monde dans les bars. Misy amin'ny toka gratuit ianao ve? Est-ce qu'on donne de Si. l'alcool Tsisy gratuitement? amin'ny toka gratuit ianao. Non. Tonga payes. eny dia mandoa vola. Nefa vola aloha makay izy iny. Makany Et amin'ny tu paies de fahaverezana. l'argent pour aller en enfer. Alléluia. Lamody mamofady rehetrarehetra ty. Gratuit ve? Toutes les tendances de la mode Lafo ny lamody. Aloha coûtent vola. cher, Tondra makay izy nefa. alors que ça t'emmène en enfer. Makany amin'ny fahaverezana. Zavatra maro rehetrarehetra ao anatin'ny fahotana tsy izy gratuit zany fa aloha vola daholo. Nefa aloha vola makany amin'ny fahaverezana. Rien n'est gratuit. Il faut payer. Filazantsara amin'ny fanjakana lazaina fa gratuit ary tena gratuit, ambala fa gratuit, tsisy te handeha. Et la bonne nouvelle du royaume qui est gratuite, personne n'en veut. Tsy alezy mihitsy ilay olona raha vao zavatra gratuit. Les gens ne sont pas à l'aise quand on leur donne gratuitement. Mety ny mifaly sy miravo. Le olona natsona ireo ke, natsona daholo, natsona. Fa tsisy ny teny mihitsy izy hoe aloha vola hiary hifaly amiko. Fa tonga dia natsona fotsiny hoe very le ondry anankiray. Hita izy ity, avy ary mifaly amiko. Very le farantsakely, hita izy ity, avy ary mifaly amiko.
very le zanagadala fa nody ny vonona ny ondry matavy indrindra nalefa ny mozika natsona mety ny miara mivaly sy miravo gratuit daholo iny zany. Les paraboles dans Luc, là, Halleluja. on leur a demandé de Ny venir filazantsara ny fanjakana gratuitement. dia filazantsara maimaim-pona. La bonne nouvelle du royaume est gratuite. Tsisy resaka resaka vola hoe tsy maintsy mandoa vola vonjy tsia. On ne paie pas de l'argent pour être sauvé. Non, Maimaim-pona zantsara. c'est gratuit. Ary zay le izy teo hoe ny fifaliana azonao zany tsy vidim-bola. Gratuit. Fasakasakao na iaina andray an'izay sa tsy. La joie qui en ressort de cette bonne nouvelle est gratuite. Mila manaiky ny Et c'est à fanahinao, toi d'accepter. mila manaiky ny sainao, mila mino ny fonao, dia manaraka ny rehetrarehetra miainao anatin'ny fifaliana ianao. C'est à toi d'accepter. Halleluja! Noho n'inona noho Jesosy manjaka ao anatinao. Parce que Jésus vit en toi. Noho Jesosy velona ao anatinao. Parce que Jésus est vivant Noho en Jesosy toi. miaina sy manjaka ao anatinao. Parce que Jésus est vivant en toi. Tsy manam-pitiavana ve ianao? Tu manques d'amour. Manatona an' Jesosy fa ao am' Jesosy gratuit sady be tabe. Approche-toi de Jésus. Halleluja! Parce que l'amour est gratuit. Tsy Il y en a manam-paharetana ve ianao? beaucoup. Tu manques de patience. Midira ao amin'ny fanamasina, midira ao am' Jesosy fa be da be ao gratuit. Jésus est la patience. Anana-paharetana mihoatra noho ny faharetan'ny hafa indray ary ianao. Tu seras beaucoup plus patient Alléluia. que ceux qui sont patients. Miainao anaty tahotra ve ianao? Vis-tu dans la crainte? Midira ao am' Jesosy. Fa Jesosy hanala ny tahotra ao. Gratuit koa zany. Jésus va ôter ta crainte si tu entres en lui. Ary tsisy tahotra Et c'est intsony ao anatinao. gratuit. Halleluja! Tu n'auras plus peur, aucune crainte en toi. Miainao anaty tebotebo sy fanahinany amin'ny ho avy ve ianao? Vis-tu dans l'incertitude de l'avenir, du lendemain? Mankaniza ao am' Jesosy. Approche-toi de Jésus. Fa Jesosy Kristy le tsy miova omaly Seigneur mandrakizay. Jésus, il ne change pas. Jesosy Kristy le éternel. Il est Jesosy éternel. Kristy le efa niaina tany aloha rehetra tany ary niaina amin'izao fotoana ary mbola hiaina amin'ny ho avy, mbola hitarika anao amin'ny ho avy rehetrarehetra. Jésus est celui qui a toujours existé et qui t'emmène aussi dans Anala ny l'avenir. fanahinao sy ny tahotrao sy ny tebotebonao. Il va ôter tes incertitudes. Halleluja! Satria ny fanjakany dia fanjakana tsy azo ampiororona. Parce que son royaume est Alléluia. inébranlable. Zany koa le miaraka amin'i Jesosy raha lasany abavy. Fanjakana tsy azo ampiororona. Misy royaume, fanjakana ao anatinao tsy azo ampiororona zany, tsy azo ampiororona ny asan'ny maizina zany, tsy azo ampiororona ny aretina zany, tsy azo ampiororona ny asan'ny nofo zany. Fa le fanandresy zao tontolo zao ny ao anatiny. Halleluja! Celui qui est en toi il a vaincu le monde. Ary io fanjakan'Andriamanitra io dia le nilazainy ray aman-dreny teo hoe ao am-ponao ny fanjakany. Ao aminao io raha mandray anao, raha mandray an' Jesosy ianao. Ao aminao io raha mandray an' Jesosy ianao. Ka Ce royaume est naiza en le toi anao si tu acceptes Jésus. na amfiry, na toerana manao ahoana dia ao foana ireo condition ireo hoe tsisy tahotra, tsisy fanahina, tsisy teboteby, tsisy aia, misy fifaliana. Halleluja! Et ce royaume est en toi et tu restes toujours dans la joie. Noho ny Tu n'as fanamasa aucune ao crainte, anatinao. peu importe l'heure, l'endroit, Ny parce que le Saint-Esprit est en toi. ny vahaolana amiko sy aminao nge dia zao e. Ny vahaolana amiko sy aminao dia zao. Ray vahaolana Jesosy Kristy. La solution pour nous, il n'y a qu'une seule solution, c'est Jésus. Ray ny vahaolana dia Jesosy Kristy toetra aminao amin'ny alalan'ny fanamasina. C'est Jésus qui demeure en toi Ny par le ny Saint-Esprit. fanamasina ny vahaolana. C'est le Saint-Esprit la Ary rehefa solution. ao makabanao ny fanamasina, réglé ny ambony Quand le rehetrarehetra. Saint-Esprit prend de la place, Alléluia. tout est réglé. Réglé ny ambony rehetrarehetra rehefa ny fanamasina ny mahazo plasy ao aminao. Io fanamasina io nefa tsy tamany io raha vao miaroaro fahotana ianao. Et le Saint-Esprit, il ne peut pas rester en toi Io si fanamasina tu io nefa prends plaisir au tsy te péché, hitoetra ao io raha ohatra ka tsy misy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra ao aminao. s'il n'y a pas d'obéissance à la parole de Dieu, Io fanamasina io nefa tsy miasa amin'kery io raha tsisy finoana ao anatinao. si tu n'as pas la foi, Kaza mba hoe zay tsy mino fa mba mindroho. ne sois pas parmi ceux qui ne croient pas, mais crois. Avy alao Jesosy hibahanao am-ponao. Laisse Jésus prendre toute la Avy alao place. Jesosy hibahana amin'ny tontolo mpiainanao. Avy alao Laisse Jesosy Jésus anjaka prendre amin'ny fiainanao toute la place. ray manontolo. Fa raha Laisse tsisy Jésus an' régner. Jesosy ianao, raha tsisy an' Jesosy ianao no ory indrindra.
Si tu n'as pas Jésus, tu seras le plus Raha tsy ao malheureux. am-ponao Jesosy, very mandrakizay ianao. Si tu n'as pas Jésus, tu seras Raha tsy perdu ao am-ponao Jesosy, éternellement. tsy misy fiainana ao aminao fa fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra ao aminao. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie en toi, mais Pour c'est un la petit colère de Dieu qui 2019, demeure sur toi. Ty 2019 ty, aleo tena anjakan'i Jesosy ny fonao sy ny fiainanao ray manontolo. Que cette année soit vraiment l'année où Jésus règne dans ton cœur. Fanjakan'ny fiadanana. Le royaume de la Ao amin'i paix, Jesosy. Fanjakan'ny fifaliana. le royaume de la joie, Fanjakan'ny fahamarinana. le royaume de la justice. Ilainy zao tontolo zao amirapiratra. Ary ny voalaza hoe izay mitarika amin'ny maro amin'ny marina dia tahaka ny kintana mamirapiratra mandrakizay. Mba ho ianao ry zany amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy anarana fotsiny hoe mpianatra. Que ce ne soit pas un nom Tsy seulement anarana fotsiny d'être un hoe disciple, kristianina. d'être un chrétien, Fa tena fivelomana hoe mais que ce soit ta vie, miaina. ta façon de vivre, ta mentalité, Ny herin'ny fanahy masina la puissance du Saint-Esprit en toi. no manova anao, C'est ce qui te changera, manangana anao, c'est ce qui te relèvera, tarika anao, manamasina anao, c'est ce qui te guidera, mamerina anao. c'est ce qui te sanctifiera. Fa raha tsy manana ny fanahin'ny tompo Si tu n'as pas l'Esprit de Jésus, mahamona aminaina ary fahafatesana. c'est la mort. Samy mandiny tena, samy mieritreritra ny fiainany. Que chacun pense à sa vie. Manona ny tenin'Andriamanitra teo. Devant tout ce Aiza qu'on a misy entendu aujourd'hui. Fanontaniana voalohany, zanaky ny fanjakana ve ianao sa tsy? Première question, est-ce que tu es enfant du royaume ou pas? Raha zanaky ny fanjakana ianao, isaorana ny tompo zay, Si tu l'es, alléluia, remercions Jésus. toetra ao ianao hatramin'ny farany. Demeure jusqu'à la fin. Raha tsy zanaky ny fanjakana ianao, Si tu ne l'es pas encore, mila manapa-kevitra ianao. prends une décision Hanolo tena ho an'i Jesosy. de donner ta vie à Jésus, Ampiatrano an'i Jesosy ao am-ponao, de l'accueillir en Zakany, toi, anapahany fiainanao. pour Ray qu'il manontolo. règne dans ta vie. Alléluia. Raha zanaky ny fanjakana ianao, Si tu es enfant du royaume kanefa tsisy fitsarana. et que tu n'as pas de paix, Raha zanaky ny fanjakana ianao, nefa tsisy fahafahana. et que tu n'es pas libre, Raha zanaky ny fanjakana ianao, nefa tsy misy fiadanana sy fifaliana. que tu n'as pas de joie, Hibitsika aminao ny tompo ary hanoranao zay zavatra ho reglena. que Jésus te guide, Satria misy réglage mila atao ao. que Jésus te guide pour des choses à régler dans ta vie. Fa tsy normal raha zanaky ny fanjakana nefa tsy miaina anaty fifaliana, tsy miaina anaty fiadanana, tsy miaina anaty fahamarinana sy fahamasinana. Parce que ce n'est pas normal d'être un enfant du royaume et ne pas vivre dans la justice, ne pas avoir la paix ni la joie. Sendra mandalo fotsiny angahany hoe alahelo, sendra mandalo fotsiny angahany hoe fanahina, fa tsy ho lalàna aminao zany raha zanaky ny fanjakana ianao. Tu peux être dans la crainte un petit moment, mais ce n'est pas une loi pour toi. Raha zavatra sendra mandalo dia iketsika, C'est juste un passage. fa raha zavatra mitoetra On l'accepte. nefa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, lasa lalàna zay, ary ny lalàna tsy manan-kery aminao. Raha lalàn'ny ota, fa lalàn'ny fanahanaina no mitoetra ao anatinao, lalàn'ny fanahanaina mitondra anao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Mais si tu demeures dans la crainte, là, ce n'est pas normal, parce que c'est la loi de l'esprit de vie qui doit te guider. Voalaza ny obolana fa raiky amin'ny telopolo hoe Ton proverbe 31, ho an'izay vehivavy matahotra an' Jehova pour les femmes qui ont la crainte de l'Éternel, na ny andro avy aza iomezany. elles se rient de l'avenir. Miomeny andro avy ve ianao? Est-ce que tu te ris de l'avenir? Sa mbola mitaitaina sy manano ho avy. Ou est-ce que tu t'en inquiètes encore? Ny vehivavy dia oharina amin'ny fiangonana
On compare la femme à l'église, fiangonan'i Jesosy Kristy. l'église de Jésus. Raha fiangonan'i Jesosy Kristy ianao tsy misy tahotra ary tsy misy fanahinany amin'ny ho avy. Si tu es l'église de Jésus, tu n'as aucune crainte pour l'avenir. Fa hoy ny voalaza hoe fiangonana miasa, fiangonana mino ary miasa araka ny sitrapon'Andriamanitra. Il est écrit que l'église œuvre pour la volonté de Dieu. Ary rehefa mijery ny andro ho avy izy dia iomezany ny andro ho avy. Et quand elle regarde l'avenir, elle se rit de l'avenir. Zany ny filazantsara ny fanjakana. C'est Raha la manjaka bonne aminao ny nouvelle du fanjakan'Andriamanitra, Si ce royaume règne en toi, dia tsisy fanahina sy tahotra ianao ny amin'ny ho avy. tu n'auras aucune crainte quant à Voalaza l'avenir. zay hoe bolana varika amin'ny telopolo mijery ny andro ho avy izy dia omezany zany. C'est écrit dans Proverbe 31. Tiana teneny amin'izany hoe omezany zany dia zao tsisy tahotra, tsisy fanahina, tsisy teboteby ao anatiny, fa manantena amin'ny fifaliana izy. Fa ny tompo izay namelona azy hatramin'izay, namelona azy androany, ny tantana sy nanafaka sy namonjy sy nitondra azy, mbola hitondra azy mihoatra noho nitondran'ny tompo azy hatramin'izay. Se rire de Alléluia. l'avenir, c'est avoir confiance en Jésus qui promet de toujours nous guider. Satria Jesosy Kristy ilay tsy miova omaly Seigneur mandrakizay. Parce que Jésus, il ne change pas. Jesosy Kristy ilay miteny hoe izaho momba anao mandrakariva marapatonga ny fahataperana zao tontolo zao. Jésus qui a dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du Rehefa monde. tafaverina tsara amin'ny fanjakana ianao dia hoy ny voalaza hoe torio ny filazantsara. Et quand tu es bien établi dans son royaume, il a dit, va prêcher. Torio ny filazantsara ho Va vavolombelona. prêcher la bonne nouvelle. Androany Aujourd'hui, tsy ampitsangana an'izaniza je ne fa ferai eo lever fitoerana personne. fotsiny ianao raha mila mibebaka ianao dia mibeba. Si tu as besoin de te repentir, repens-toi. Teneno izay tokony hafoy amin'i Jesosy. Dis à Jésus ce qu'il faut lâcher. Raha mila manolo tena ho an'i Jesosy ianao dia atoloro an'i Jesosy ny fonao sy ny fiainanao ray manontolo. Teneno ihany koa zany. Si tu veux donner ta vie à Jésus, fais-le maintenant. Raha mila miregle zavatra maro miregle ny fiainanao ianao mba hifanaraka amin'ny sitrapon'ny fanamasina, manatona an'i Jesosy amin'izao fotoana izao. Ary mba ho regleny ane zany rehetrarehetra zany. S'il y a des choses à régler dans ta vie, approche-toi de Jésus et le Saint-Esprit va le faire en Ka ho toi. tanteraka aminao ny hoe fanjakan'ny fifaliana, fiadanana, famarinana, vokatra ny fanamasina. Et que la parole se réalise pour toi. C'est vraiment le royaume de la joie, Alléluia. de la paix par le Saint-Esprit. Mivavaha. Io Prie toerana. Mivavaha. sur place. Ianao no miresaka amin'i Jesosy. Parle avec Jésus. Ianao no miteny amin'i Jesosy. Adresse-toi à Jésus.